isan'ny teny filamatry ny tanàna ny Gaborone ny hoe ny firaisana Loery tanàna fotsy no iantsona ny Gaborone ankehitriny na amin'ny fiteny vahiny hoe la ville blanche na Gabs. Ilay mpanjaka Gossi Gaborone dia niaina nandritry ny 900 taona ary zany rehetra zany resana satria andray ho iaho ny fivirina lehibe amana ny olana eto Madagasikara raha ampitso ity firenena any Afrika ity. Fa araky ny fahitatsika eto nanarana azy dia ny Rafael Nadal aloha zany no nibata ny amboarany Roland Garros raha nandresy tamin'ny seta telo no iray any Roger Federer. Eo amizay resaka fanatanjahantena izay dia omaly alina ihany koa no vita ny atsapaka teo amin'ny fandraisana anjara amin'ny Afro Basketman izay nitanterahana ny fa7 ka hatramin'ny fa9 ny volana Aogositra izao. Firenena 9 no indray anjara ary no zaraina ao anatin'ny skady 4. Madagasikara sy Mozambika no isan'ny fanandrana amin'izany fa7 ny volana Aogositra ho afy tsy ho ela izany. Famitinana avy hatrany. Alina tokoa no totosa teto Analakely teto amin'ny Garansorano ny atsapaka ho fidinan'ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja basketball eo amin'ny lehilahy na ilay mahazatra antsika hoe Afro Basketman. Ny fa7 ka hatramin'ny fa9 ny volana Aogositra 2024 no anatotosana izany ary eto Antananarivo no anatanterahana azy. Mazava tsara fa dia mizara ho groupe 4 zany ireo firenena 9 ao amin'ny groupe voalohany ao amin'ny poule A ahitana Madagasikara, Mozambique, Nigeria, Mali. Ao amin'ny poule B ahitana ny Angola, Tchad, Maroc, Sénégal. Ao amin'ny poule C ahitana ny Côte d'Ivoire, Afrique Atsimo, Cameroun, Égypte. Ao amin'ny poule D farany ahitana ny Tunisie, Togo, Centrafrique ary Rwanda. Fantatra mo fa i Côte d'Ivoire, Angola, Tunisie, Cameroun dia isan'ireo firenena efa tafakatra amin'ny fomba ofisialy na le antsoina hoe qualifié d'office satria Angola no tompon-daka farany teo amin'ity taranja basketball ity eo amin'ny fidinany tompon-dakany Afrika raha natao tany Libye. I Madagasikara izany zao no mandray izany lalao zany rehefa tsy afaka nandray azy ohatra Égypte na i Tunisie. Madagasikara sy Mozambique no anokatra ny lalao amin'ny fa7 ny volana Aogositra io izay mivokatry ny antsapaka omaly. Ilalao inteny metona i Madagasikara eo fanitsanana eo amin'ny isaky ny poule izany. Ny fa7 ny volana Aogositra ohatra dia eo amin'ny Mozambique i Madagasikara. Ny fa7 ny volana Aogositra eo amin'ny Mali Madagasikara ary ny fa1 ny volana Aogositra eo amin'ny Nigeria i Madagasikara. Amin'ny ankapobeny dia samy anao lalao telo avokoa zany ireo firenena tsirairay avy amin'ity fanitsanana isantarika ity izay ifarana moa zany ny fa12 ny volana Aogositra 2024. Ny ministry ny fanatanjahantena Andriamatoa Ndriamanjary Gendre kosa no nisolo tena tamin'ny alalan'ny gouvernemanta malagasy tamin'ny fanatotosana ity atsapaka tamin'ny fomba ofisialy ny totosana omaly ity. Nambarany fa vonina tanteraka ny firenetsika andray izany lalao izany ary dia tsy maintsy hiaro ny voninahim pirenena ny ekipa pirenena malagasy. Torak'izany ihany koa ny filazan'ny filoha-hevitry ny FIBA aty Afrika Andriamatoa Tsay Abel saotra ny fédération ny resa-pirenena ny basketball aty Afrika tamin'ny nanomezana fahatokisana amin'ny Madagasikara andray izany lalao lehibe sambany tokoa mantsy ary mbola nanamafy zany ihany koa ny secrétaire général ny FIBA Afrique Andriamatoa Alphonse Bile nanamafy fa tokony anjakany ny fair play tanteraka mihitsy mirary izany izy ity lalao ny Afro Basketman ity. Nambarany fa mahay mandray vahiny Madagasikara ary efa noporofony Madagasikara izany tamin'ny taona 2024 raha nandray ny Afro Basket Women isika teto Madagasikara. Maro ireo artista malagasy nanafanany fotoana isan'izany Idgari sy Idampela.
eo amin'ny resaka toekarena indray dia niona tamin'ireo tompon'andraikitra avy eo amin'ny fanaraha-penitra eo amin'ny fitantanam-bola iraisam-pirenena na le antsoina hoe norme comptable et financière norme comptable et finance internationale sy ireo tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa tamin'ity herinandro ity ary dia voaresaka tamin'izany ny tokony hitantanana ny fomba fanatsarana sy ny tantanana ny toekarentsika amin'ny ankapobeny mba hanaraka izay fenitra iraisam-pirenena izay dolo eroditis nanaraka izany ary tsy talo Jean Paul kosa no naka ny sary. Fomba fanatsarana ny fitantanana ireo orinasa miankina sy tsy miankina ny IFRS na fitantanana ara-bola iraisam-pirenena. Raha ho an'ny Madagasikara manokana ary dia isy ny drafy fitantanana vaovao aroso ho an'ireo mpanjifa mahafatrapo amina orinasa tantanana. Karazana norme comptable vaovao international fanazana azy dia international financial reporting standard izy io zany norme vaovao amin'ny fanatsarana ny présentation ny état financier ny société sy ny entreprise publique privé ary l'état financier zay zany mba ho moramora vakina ny forme zany eo fa tena l'essentiel la substance ny état financier tena importante dia mba mora koa ahafahana améchanger information. Tsy mbola hita taratra eto amintsika ny famaritana ny atao hoe PME na orinasa madinika sy salantsalana raha ny nambara ihany teto raha mihoatra ny amin'ny any ivelany. Raha tena zona nefa dia saika ireo orinasa madinika sy salantsalana no misy eto amintsika. Ny antotanisa raha teo dia milaza fa ny aina mampiodina ny toekarentsika dia saika orinasa madinika sy salantsalana avokoa. Tsara jerena kaiky nefa hoe iza no maharaka mampiasa sy tsy mampiasa ny IFRS amin'ireo orinasa madinika sy salantsalana ireo. Marina moa fa ny fanomezam-baovao ara-toekarena no resana amin'ny hoe IFRS io. Eo amin'ny ara-tsakafo indray dia efa manomboka mahazovana amin'ny fambolena ny ampemba ny eto Madagasikara raha ny amin'ny faritra androiny ary le karazana pemba atsoina hoe IRAT 204 avy any Nigeria no tena ambolena betsaka eto amintsika ho arahantsika ny fanadihadiana mikasika izay raha na mimaritra raha marikoto. Vola efa nahazatra ny mponina aty androiny apemba tamin'ny taona 720 tanoany. Lantaranaka nefa taty aoriana no ny fisian'ny Nigeria. Noho ny ezaka ataony efa osy ireo mpiara-momba nantokaniny dia efa miverina mamboly apemba atao sakafo fihinana ny atany tsisarikany bekily. Teo zaho sy namboly apemba tetaloha misy ano fromage zany anambara ireo anay. Teta apemba toa famboleagna azy atao amin'ny kanaly asagny sarire le tsy atao agnaty kanaly zany fa atao amoro avao. Fa na atao agnaty kanaly agny zany re tsy mahakatsy satria malemy tiry. Atao misisi avao, atao malalaka manahaka sotsako avao, ary tsy atao miharo mambala hazo amantsako fa katrana hovangemba ano katrana hovoany zany ty miharo ama. Fahazaragny duriay sy vekapoaky ty niazoko le magnerigny 20 le ze sisa amizay ahikaby. Ny karazana pemba IRAT 204 no novolena no izy io matanty tsara ny toetany maina sy tsy misy orana. Afaka mamboly mbetsaka ny tatsa ao anatin'ny taona iray. Azo tehirizina tsara ihany koa ny pemba nataona ny maro aza karazana pemba avy any Nigeria ity IRAT 204 ity. Any amin'ny faritra Itasy indray dia miroborobo ny volavitra amin'izao fotoana izao ka ny volangivy no mampalaza izany faritra Itasy izany fa tsy ny andro iray ihany koa ohatra any amin'ny faritra Itasy ny mpitandro ny filaminana fa dia no niezaka nataon'izy ireo tratra ireo jiolahy nandroba taxi brousse tamin'ny zoma lasa teo ary nahaverezana vola mitentina hatrany amin'ny 5 tapitrisa ariary tany. Alfred Randrenanja no mitatitra antsika izany vaovao izany. Ireto ireo jiolahy nandroba taxi brousse 10 tetsy atsanana kely ny trano vy sapanan'ny zoma be alko amin'ny lalam-pirenena voalohany ny azo Alimianarivo ny alin'ny zoma telo jona teo tokony ho tamin'ny valora sasany alina. Nampandoliany tamin'ny arabe avokoa ny mpandeha. Lasan'izy ireo tamin'izany ny vola mitentina 5 tapitrisa ariary miampy firavaka. Vao niseho nefa ny fanafiana dia nisy nampandreangana ny zandary ka 12 minitra monja dia tonga teny an-toerana ny tifitra avy hatrany lasa nandositra ireo jiolahy. Ny sabotsy tsy maraina ihany dia tratra tao Andrainarivo atsinanan'ny Somamanina izy ireo. Efa avy nanakana an'ireo taxi brousse tamin'ny alalan'le fototra tapi ireo dia nandositra ny Natsimy zany araky ny ireo olona voan'ny fahavoazana moa zany
dia tamin'ny alalan'izay indrindra ny tonga dia nahafahanay ny antso ny brigade sinophile ny vato zany a mba hanao ny fanarahan'ity tamin'le alalan'le alika mpisongody io. Rehefa nentina taty amin'ny toerana fanaovana amin'ny famitorana moa zany taty amin'ny birao gendarmerie eto Antananarivo dia misy tamin'ireo olona reo nefa efatra eo zany zareo nefa notonon'ireo trabona anisan'ny naka ny firavaka sy naka ny vola sy nanao ny fikapoana sy fandratrana zany. Araka ny famitorana dia i Herlaza jiolahy avy any Soavina Tanjombato Antananarivo no nitarika azy ireto. Efa eo am-pelatanan'ny zandariny kompaniany Miarinarivo moa arak'izany ny raharaha. Mety aty tasy tsara ny voly angivy, indrindra manamorona ity faribe ny tasy ity tahaka ny eto sapetraka ampify. Io ndray zany nitalle olona ty fa mety zao dia rona io zany voly avitra mba mavonjovonjy le ampiretan'le olona amin'ny anna satria izy tony tsy dia misy fetrany hoe fotoam-pahavaratra na ririnina na maintany fa dia mame vokatra foana izy isan-kerinandro. Manampy ny fidiram-bola ny tantsapo koa ny voly angivy satria anisan'ireo voly avitra izy ity. Eo amin'ny resaka avy any ivelany aloha fitiantsika vetivety any Togo dia mbola saika ny lahatra ohatra ny mpianatra eny amin'ny université omaly nefa dia voatery tsy maintsy nijanotsehatra dia zareo mpitandro ny filaminana any Soudan dia voatery tsy maintsy nanapa-kevitra ny filan-kevim-pilaminany firenena mikambana mba anerany Cameroun anala ireo tafiny any amin'ny faritra antsoina hoe Abyei ho rahantsika avy hatrany ny vaovao mikasika izay.